Zay ny makatsika ny vao fa ivadika kotsika eo amin'ny pejy mbaovao eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana manamafy ny ady amin'ny asandalo hatrany indrindra ny amin'ny faritra mena amin'izany ny zandary atevena araka izany ny isan'ireo zandary ary asa avy hatrany ireo mpianatra ho zandary aoriana ny fivoahan'izy ireo amin'ny fomba ofisialy ny volana desambra ho avy izao. Efa nanamafy ny ady amin'ny asandalo ny zandary hatramin'izay amin'izao fotoana izao kosa dia mbola nanamafy izany izy ireo ka efa nipetraka eny amin'ireo toerana nametrahana azy avy ireo zandary nafindra toerana ny any amin'ny faritra mena amin'ny asandalo no fantatra fa nametrahana azy ireto amin'izany anampisany zandary ihany koa ireo mpianatra ho zandary izay ivoaka ny volana desambra ho avy izao any amin'ny sekoly ny zandary mari-pirenena any Ambositra ka ireo fiaritra mena hatrany no atevenina. Satria tonga ny période de vacances dia efa nandeha ny affectation mba hanamafisana sy hanampiana ny isa ireo zandary miasa any amin'ny faritra mena ary efa manomboka mandeha mamonjy ny toerana iasana vaovao zany ivoaka zandary ho atendra amin'izay ivoaka ireo mpianatra ho zandary any Ambositra amin'ny volana desambra io dia mbola any koa zany ny akamaroan'ireo koa dia ho any amin'ny faritra mena avokoa mba hanatevenana ny isan'ny zandary miasa any zany ary eo apetraka koa amin'ny taona ho avy iny ilay unité spéciale anti-dalo na contre-dalo ary izay vofana manokana mihitsy zareo zany efa lehitra amindalo zany rehetra zany ny fepetra tsy maintsy raisina rehefa natomboka ka raha tonga raha fotoana hoe hijanona zay ny opération fahalemana dia efa misy fepetra entina hoy zay ezaka efa miara-manao zay. Manamafy hatrany ny fitandrona ny fandriam-pahalemana amin'izao ny zandary ka tsy kely soroka amin'ny famongorana ireo mpanao ratsy miantso fiara-miasa amin'ny rehetra hatrany izy ireo hanamora ny fikarohana sy ny ady atao amin'ireo dalo indrindra.